Miarahaba-tsika rehetrarehetra ny tokantrano tsirairay avy any a tonga sondray atao amin'ny foivahita atao amin'ny canton info niezaka anao zay mba tsy aelaela indray nanaovana vidéo fa no ny asa mandraraha maro be atao dia tsy araka tsony a dia ialana tsiny eto ihany koa zany a dia miala tsiny ho andreo zay olona maro dia maro te hiditra mandefa invitation fa efa feno dia tsy afaka mandray tsony a dia aleo any amin'ny page indray tsika zany zao a no miaraka fampizarazara azy azo zarazaraina androantsika anohy ny resaka mikasika ihany an'le nouvel ordre mondial satria ho an'ny mpanara-baovao raha ohatra ka mba efa nahita mivezivezy any amin'ny ainao manjery mivezivezy any amin'ny fahita lavitra amin'ny le 14 mai 2020 dia hisy ny pacte mondial mikasika ny éducatif fa zany hoe ho zavazavaiko zany rehefa avy eo satria afenina kely ao anatin'le hoe accord pacte mondial éducatif le izy fa raha ny tena marina dia le signature d'accord mikasika ny nouvel ordre mondial no tena antony zany signature ho atao amin'ny le 14 mai 2020 zany satria nivoaka tamin'ny 12 septembre 2019 izy io satria efa navitany izy ireo zany ny resaka signature ny accord ny religion mondiale tamin'ny 12 septembre 2019 zany hoe amin'ny 14 mai azafady 2020 ndray anao ny pacte signature d'accord mikasika ny éducation mondiale fa ozavaitsika zay rehefa avy eo satria mikasika zany signature zany ny voalohany aloha ilay signature ny religion mondiale dia efa vita tany Rome tamin'ny 12 septembre 2019 izay niarahan'ireo antoko mpivavahana lehibe indrindra niarahana tamin'ny imam tao Abu Dhabi niarahan'ireo antoko mpivavahana maro dia maro tao Rome dia mbola any Rome ihany koa ny anaovana izany zany pacte éducatif zany mikasika ny zany accord mondial zany tiako tsindrina kely aloha mikasika izany pacte izay ho ataon'izy ireo zany amin'ny 14 mai io dia tany amin'ny 14 mai 1948 raha ohatra ka nahatadidy dia tamin'izany daty zany 14 mai 1948 no nazahoan'ny état juif état Israël indépendance zay navoaka ny ONU zany hoe hoazavaiko le izy rehefa avy eo satria ity zavatra ty tsy coïncidence na natao fahatany zany daty zany ary zay foana moa ny azavaiko ho an'izay mbola tsy mahafantatra ny canton info sy info éveillé aloha mba iangaviana mba hitsitsika kely any amin'ny chaîne atsika info éveillé sy canton info ataoko ao amin'ny description ao ny lien afahanao miditra amin'izany efa nazavaiko to zany ny dikan'le hoe message subliminal na io visuel na io audible zany hoe zao le izy le zavatra rehetrarehetra ataony reto antokon'olona izay tianao anty gouvernement unique dia afenina ao anatiny zany
subliminal zany daholo ny zavatra rehetrarehetra fa nazavaiko zay na zany a publicité na zany a resaka politika na zany resaka social na zany resaka film na resaka hira dia misy resaka miafina daholo misy afatra miafina ao ambadika n'izany zavatra rehetrarehetra zany zany ny antsoina hoe message subliminal audible message subliminal visuel message subliminal publicitaire de zao le izy tam 14 mai 1948 nomeny ONU indépendance zany hoe tam'izany aloha zany namoronana ny État Israël dia namaranana ihany koa ny fitondrany britannique any zany toerana Israël sy nanasarana ny Israël sy Palestine satria britannique no nitondra zany taloha dia tamin'io daty io no nanomezana ny État namoronana ny État Israël ary nazahoan'izy ireo ihany koa ny indépendance nanomezana fa zany hoe tsy tokony akambana hoe nazahoana sy nanomezana sy namoronana sy ny zavatra maro isan-karazany 14 mai 1948 niforonana ny État Israël 14 mai 2020 niforonana ihany koa no ataon'izy ireo ihany koa ny signature d'accord ny amin'ny pacte mondial ny éducation zany hoe akambana anatin'io zavatra rehetrarehetra io ao daholo na ny éducation na ny religion na ny politique na ny social zavatra rehetrarehetra zany hoe firenena iray ihany no mitondra izao tontolo zao politika iray ihany no ampiasaina amin'izao tontolo zao fivavahana iray ihany no ampiasaina hoe tam'izao tontolo zao ary vola iray ihany no ampiasaina am'izao tontolo zao izay resaka vola zay fa nazavaiko tamin'le vidéo farany nataoko efa niteneniko tao zay fa tsy resaka vola le izy fa resaka puce zany hoe puce no ampiasaina atao solon'ny vola tao Espagne taona maromaro lasa zay efa nisy fotoana maromaro tsy nisy lela vola tsy nisy vola lasa nandeha naka vola teny amin'ny mini banque teny amin'ny DAB teny amin'ny distributeur automatique ny olona dia tsy misy vola mivoaka ny tenako ihany koa tany Madagasikara efa tratran'izay zavatra ray zay zany iny angamba mety hoe dysfonctionnement de banque tamin'izay fotoana zay ny volana laika moa sady tsy nivoaka le distributeur automatique no tsy azoko ny réclamena bon iny ataontsika ny amin'ny sisiny any iny tao Espagne efa nisy fotoana nakavola ny ponina de tsy nisy vola nivoaka anatin'ny volana maromaro ao Espagne ihany koa dia efa nayatomboka ny puce atao anatin'ny hoditra zany hoe le puce nisolo ny carte bancaire solo ny chèque angalana vola ao Amerika ihany koa efa manao an'izay zavatra zay ao Chine ao Japon izy efa manomboka tsikelikely zao no tiako hitongavana zany ny zavatra foroniny fonosiny ty le hoe ty daty ray ity 14 mai ity sy le 14 mai 1948 dia zavatra iray zany hoe efa 27 taona zany zao no namoronana ny État Israël 27 taona amin'ity volana mai ho avy ty hoazavaiko aminareo hoe inona ny message subliminal ao anatin'izay ao tsotra kely ataoko miadana de miadana hoe inona zany ny tena mijouer rôle anatin'io an de ilay 72 ilay 27 taona fa tsy ilay 1948 na 2020 satria raha ny 1948 angalanao 2020 de manome 27 taona ihany koa na ny 2020 angalanao 1948 de manome 27 taona ihany koa fa ilay 14/5 tsy fifandrifian-javatra mihitsiny fa de nosafidina 14/5 1948 égale 72 7 fois 2 lay 72 zany resantsika eto fito ampitombona roa satria 7 2
dia manome 14. Fito ampitombola roa manome 14. Dia le 14 iny 4 plus 1 égale 5. Donc azotsika le 14/5 1948. Dia 14/5 2020 indray ihany koa mbola ampitovitsika amin'izay zavatra zay ihany, mitovy amin'ilay teo aloha teo ihany. 72 7 fois 2 14. 4 plus 1 5. Donc 14/5 2020. Dia inona ary zany ny zavatra le chiffre miafina ao anatiny ireo zavatra ireo. Mbola ilay 14/5 sy ilay 12 taona ihany no ho resahantsika eto. 14 4 plus 1 manome 5. Dia ny 5 ajanontsika eo ihany. 7 moins 2 manome 5. Donc hitatsika le 35. Ohatran'izay ihany koa le 14/5 2020. 4 plus 1 5. 5 eo ihany 7 moins 2 manome 5. Dia eo zany le 35. Roa fitopolo taona no subliminal miafina anatin'izany eo. Inona ny antony namoronan'izy reto an'ity daty iray ity hoe 14 mai. Inona koa ny antony miforonona tamin'ny 14 mai 1948 izany eta zany. Ary inona koa ny antony hoe 14 mai aty roa fitopolo taona aty aoriana amin'ny 2020 izay vao atao zany soni izany. Inona ny antony may ny ala aty, may ny ala ry, ny aty misy glace, ny toetrandro miova dia miova, ny any amin'ny toerana mafana lasa hainandro be, lasa may ny ala, misy sécheresse, ny amin'ny toerana mangatsiaka lasa glacial be. Inona ny antony? Zavatra tsotra ary fohy dia fohy, fa isika mantsy rehefa mijery, satria noho le fahasimbanan'le fianarana any ampianarana dia lasa le eritreritra zany hoe simbain'le fampianarana occidentale, omena ny gasy, omena ny azetika, tsy ny azetika rehetrarehetra fa ny any Chine tsy dia mampiasa loatra ny fivavahana occidentale, fianarana occidentale. Ngatsika ny andro dia vadibadika daholo le zavatra tenenina. Ilay fianarana iny ampidirinao an-tsaintsika dia lasa le eritreritra atsika hiasa tsy miasa tsony, fa lasa le tiany zareo ampidirinao ihany zany no miangonao. Dia rehefa mieritreritra isika dia le eto foana ny hita fa tsy mampitatra any alavitra tsony ny eritreritra. Nefa ny isika rehetrarehetra dia samy manana loha, samy manana ny atidohany nomen'Andriamanitra azy, dia tokony samy mampiasa an'izay fa noho ny herisetra ataony reto tanan-dehibe, firenен-dehibe reto dia tsy avela eritreritra tsony zany ny olona, fa ilay fianaran'izy ireo no ampidirinao an-tsaintsika, ilay fivavahan'izy ireo no ampidirinao amin'ny fiainantsika sy ao an-tsaintsika, ilay politikan'izy ireo no ampiasaina ho ampiasainy firenena rehetra eto ambony tany, fa na ny politika ny Madagasikara aza zareo no mandidy, zany hoe zareo no mandidy ny zavatra rehetra izay tokony atao, mametraka ny olona izay tian'izy ireo hitondra. Ny resaka fivavahana mbola izany ihany koa, ny resaka sosialy mbola izany ihany koa, satria raha ianao manao asa sosialy dia arahana maso. Raha ianao zany dépasser les limites dia mahazo fampitandremana. Dia raha ohatra le fampitandremana mbola tohizanao zany le fampitandremana dia iny le mahatonga an'le olona liquidendry zareo le hoe mety toko efa fantatsika hoe voany accident, nahazo poison, mena poison, ny vitena nandeha ny sakafo dia menana poison, mena poison, misy fianakavia efa tokony mba efa fantatsika zay zavatra ohatran'izao. Ny antony mahamaimay ny toerana rehetrarehetra tokony ho fantatsika tsara fa ireo toerana native, zany hoe mbola misy olona pure, ireo ala misy native any amin'iny Amazonie iny, any amin'iny toerana Mikea iny, raha efa nafantatra ny
ny tantarany Madagasikara zay efa navoaka koa tao amin'ny canton info sy ao amin'ny info ivay fa tantaraiko zay amin'ireny toerana reny zany mahatonga an'ireo hoentina daholo zay moyen rehetrarehetra haninganana ilay olona zany mbola native. Izany ihany koa mahatonga an'le ala may etsero eo ny mahanativa an'le nativa. Eo ihany koa ny resaka laboratoire pharmaceutique. Eo ihany koa ny resaka commerce fampidiram-bola famoaham-bola laboratoire pharmaceutique satria rehefa mirona any amin'ny fifidianana ny fifidianana fampiasana fanafody vita avy amin'ny ravikazo ny olona tsy mandeha itsony ny pharmacie, zany hoe tsy misy fidiram-bola itsony ny laboratoire dia natao fanahenina ary okatsika tsy anaiky ho ambakaina hoe braconnage na hoe ireo mpamboly no mandeha mandoro izany ala zany fa raha efa nafantatra sy mahatadidy tsara ny resaka projet ARP, ny resaka chemtrail izay efa nazavaiko ihany koa tao amin'ny canton info sy tao amin'ny info éveil dia efa nazavaiko izany mikasika izany zavatra izany. Ny projet ARP zany dia satellite any Gakona, Anchorage misy azy, misy ihany koa ao Norvège misy an'izany projet ARP zany. Io projet ARP io afaka any amin'izany toerana zany ihany izy mampiasa herinaratra mandeha manoro ny zavatra ao an-tsaina, mampiasa herinaratra ibaiko ny saitsika, mampiova ny comportementsika. Afaka zany herinaratra zany mandoro ny ala, zany herinaratra alefan'izy ireo zany afaka mandefa oram-baratra fa tsy oram-baratra naturaly fa oram-baratra izay virus mahatonga ny virus miparitaka eran'izao tontolo zao. Ary efa nazavaiko ihany koa zany fa raha tsy misy ny aretina, tsy misy fanafody, tsy miasa ny laboratoire. Foronina le aretina dia miasa ny laboratoire, mamorona fanafody. Foforona fanafody mandray vola ny pharmacie satria tsy maintsy amidy any amin'ny pharmacie le fanafody. Io moa efa nazavaiko tamin'ny vidéo ray fa tsy te hitiratsika fa ty resaka nouvel ordre mondial ty zany no resantsika satria tamin'ny vidéo farany iny efa resaka zay tsika hoe miactive faran'izay malaky indrindra izy ireo amin'izao fotoana zao. Izany signature ho atao zany dia tsy natao tao foana ny daty, tsy natao tao foana fa afenao anatin'ny éducative vita ny religion natao ny éducative dia amin'izao mamorona ny ady rehetrarehetra satria tian'izy ireo zany hoe hofoanana daholo ireny nativa rehetrarehetra reny. Atao resaka ady, atao amin'ny resaka fandorona ala, atao amin'ny resaka glacial zany hoe glace tsy neige tsony fa lasa glace. Atao resaka resaka aretina satria mbola maro dia maro indray zao ny aretina vao ny virus vao nivoaka. Zany hoe ainga mpandeha zany zareo amin'izao fotoana zao amaranana izany olona pure, natao hoe pure zany native zany satria nakamarozany ny olona eto ambony tany fa métis daholo, na izany aiza na misy azy na aiza misy azy efa métis daholo fa efa vintsy dia vintsy zany native zany. Zany ane ny antsony namindrana toerana ireo native ny amérindien, ireo native ny l'aborigène na ireo native ny Madagasikara ihany koa, ireo native ny l'aborigène Australie dia mbola arahana hatrany anala any reny olona ireny tadiavina daholo zay toerana rehetrarehetra igafina azy ireo. Ireo zavatra maromaro ireo
zany hoe afenina anatin'ny resaka fitiavam-bola izy ireo satria dorana le ala dia anaovana trano maromaro na bâtiment maromaro na orinasa. Le orinasa sady manilika an'le native le ponina mbola nature zany le mbola pure reny le razana nipoizany tena razany olombelona aborigène mantsy ny tena nipoirany. Ary efa nazavaiko tamin'ny vidéo tao ihany koa zay tamin'ny tantarany Madagasikara hoe ny tany Israël voalohany dia l'aborigène no mipetraka tao, toy ny any amin'ny Australie, toy ny any Madagasikara. Ny ankamaroazany dia métis daholo amin'izao, fa zany no tena atao hoe pure nipoirany razambeny izao tontolo izao. Ary io tantaran'ireo olona ireo no navadika taty aoriana dia lasa ohatrany hoe tantara ny occidentaux. Fa ny tantaran'ny mpiainan'ireo mainty hoditra ireo ny tena navadikan'izy ireo zany. Dia zany no mahatonga ny tsindry azo lena na mahatonga ny mainty hoditra izay ambanina ary dia tena tanteraka le izy fa tena voambany satria na mainty ny mainty dia efa menatra. Ny atao hoe mainty manofaka hoditra, manao maquillage na caucasienne satria tsy fiaratsony amin'le mahamainty anao dia lasa mivadika teo vazaha. Bon, apetraka eo iny fa tsy dia hiditra lavitra lalina amin'iny fa izay zany misy antony matoa mifanenjika be mihitsy caucasienne andripaka izany rasiny zany native izany. Misy antony satria fa tady tsy mbadika ohatran'ny taloha zany hoe taloha izy le native le mainty hoditra manana tanjaka, manana ny hatsarana, manana ny fahaizana, manana ny fahendrena, mahay mamela heloka. Izany zavatra zany tsy dia nana ny caucasienne zany, ka io no simbaina mahatonga ny zareo mampianatra ny fampianarana diso izay fampianarana avy any ivelany no ampianarana ny olona, fa le fampianarana manao tsy fantatranao na ny tantaran'ny fianakavianao na tantaran'ny fiavianao, razambenao tsy fantatranao hoe inona, fa tantaram-piainan'olona sy ny hira. La resaka mozika dia efa mozika na vazana ho atao misy, fa maro dia maro ny afrikana, efa misy maro dia maro ihany koa ny gasy izay tonga saina amin'izany zavatra zany. Maro dia maro ny afrikana dia tena matanjaka nanomboka nahafantarana izany, ary noho nahafantarana zareo izany zavatra zany no mahatonga azy ireo mihazakazaka dia mihazakazaka amin'izao fotoana izao andripaka. Maro dia maro ny native zany hoe ny razambe zany, ny olona ny mainty hoditra moa tena lasibatra be amin'ity satria raha miverina amin'izany fotoana izany ka hiaraka ny mainty rehetra hiaraka, na zany na afrikana zany na gasy zany na inona, ampitambatra ny heriny dia tsy ho vorebirebin'ireo olona ireo tsony dia hiverina tamin'le tanjaka taloha ary aharesy azy ireo. Ka izany zavatra zany tena mahatonga azy ireo mihazakazaka dia mihazakazaka, ka tsaratsara zany aloha mba mitazona amin'le mahanao anao, izany hoe miverina amin'ilay mahagasy anao, miverina amin'ilay tadiavina hatrany am-potony mihitsy ny aloha le tantara mahagasy, ilay fomba gasy fa tsy ny fomba vazaha no ianarany. Zany daholo ny mahatonga an'ireo olona izay rehefa mba ambonimbony, rehefa mba mahazo azy toerana, rehefa tonga aty ivelany dia lasa manambanimbany gasy mitovy aminy, lasa ny sasany zany mbola tonga tsy ampy 2 semaines ty andafy efa tsy miteny gasy tsony, efa adiny miteny gasy. Nisy miteny manoratra any aminao hoe sambatra ianao madama mbola mata dia teny gasy tsara, tenin-drazako tsy ho adiniko ary tsy ho atakaliko tenin'olona hafa mihitsy, tenina firenena hafa na ny mahagasy anao tsy atakaliko culturena firenena hafa, fa tsy mitovy no hoe mila ravinahitra sy ny mahagasy sy ny fiainana tsotra, na mila ravinahitra aty ivelany ny tena tsy midika zany hoe
tsisy dikany Madagasikara na hoe tsy raharahiana Madagasikara fa na mila raha finahitra tsy ivelany a gasy foana ny tenako a gasy foana ny anarako gasy ny ray aman-dreniko dia tsy maintsy mbola heverina any Madagasikara ihany tena rehefa indray andro tonga any amin'ilay toerana alehan'izao tontolo izao alehan'ny olona rehetrarehetra ambony tany rehefa indray andro anao zany hoe maty raha zay ny tokony tenenako azy tsy maintsy miverina any an-tanindrazana ihany ka tsy hitako hoe inona zany dikany le hoe tsy ahaizanao teny gasy intsony nefa ny ianao a raha maty ianao tsy maintsy any Madagasikara foana miverina tany ianao a miteraka any ihany koa anao a no alehanao rehefa amin'ny toerana ary rehefa mitonga le fotoana ialany an'izao tontolo izao misy ny akamarozan'ny olona vao tonga andafy dia manao live dia mihinana sakafo vazaha fa tsy haiko na mampitsiriritra na tsy fantatro nefany a za dia afaka miteny tsisy mitovy amin'ny sakafony gasy tsy mitovy sakafo malagasy hafa ihany gasy rehefa miaraka samy gasy hafa ihany ny hafa ihany zany ny fiarahana izay zavatra zay a zany hoe tsetsatsiaritra zany ny teneniko a mba afatsapahatsika zany hoe tsy tokony atao ambani-danja le maha-afrikanina ny afrikanina tsy tokony atao ambani-javatra le mahagasy ny gasy fa aza maniry ny culturen'olo-kafa aza maniry ny fitenenan'olo-kafa aza maniry ny fiainan'olo-kafa fa tsy tsara ny vazaha mianatra teny gasy mianatra ny culture gasy ary fiera mihitsy ry zareo mianatra ny fiteniny ny culturen'olo-kafa tsy menatra mihitsy nefa ny kosa indray a isika dia menatra amin'izay zavatra zay tsy tsara fa tokony tohizana tazomina ny mahagasy ny gasy a tazomina le culture tazomina ihany koa ny aingo mahagasy ny gasy atsarana izay gasy rery ihany no manana an'izay zavatra zay matoa zany Madagasikara nafindra ny nahary izao tontolo izao nafindra ilay nahary izao tontolo izao Madagasikara dia misy antony ny esoriny amin'ny toerana anankiray dia napetrana amin'ny toerana anankiray manana ny fiteniny manana ny cultureny manana ny fomba fiainany ao misakafo fomba sakafo foaniny misy antony izay fa tsy hoe rehefa ampianary ny firenena mandroso tatsika hoe zay firenena mandroso ny culture ny fianarana avy any aminy dia avelany atsika fa ny firenena ny zavatra diso ampianarina izy ireo no ampianarina dia ino no ampidirintsika ao an-tsaina tsy fantatra akory hoe inona ny antony zay le teneniko foana hoe rehefa mba miendro vaovao mamaky vaovao manovana lizy dia ampiasaina ny cocotte minute fa tsy tonga dia mandray bêtement avy hatrany a dia avy eo lasa hanambanina ny olona mitovy aminao iny zavatra iny satria mety hoe any an-dafy dia mety hoe manana ny ampy miaina tsara misakafo tsara dia ambanina le sasany a tsy dia izay loatra le izy ary tsy tokony anaiky ho ambanina ihany koa fa ny tany mitovy daholo ny tany ny olombelona mitovy daholo fa angambany a ny tsy itovizany fotsiny ilay lanjam-bola izay ana ny lamba na iakanjo lambana mitentina miliara anao na mitentina inona mbola mety horovotra foana iny lamba iny ary lamba avy nizairina avy tamin'ny tanana avy tamin'ny masina iny fa ny olona rehetrarehetra mitovy a samy manana maso a samy manana loha ampiasaina samy manana hoditra fa lokony no tsy mitovy dia nyamo tiako hitongavana amin'izany zany a dia zao ilay culture mahatsika mahanatsivatsika tsy tokony atao ambanin-javatra fa izany rehetrarehetra zany no mahatonga manafaingana indrindra le nouvel ordre mondial gouvernement unique ary ilay resaka ady lehibe raha tsy misy ny ady tsy lafo
ny arma tsy lafo ny fitaovam-piadiana zay ataon'ireo izay andaniny izy reo vola be zavatra logikany izy zany raha tsy misy ny ady tsy tonga any ny croix rouge mandeha manatitra sakafo inona na mpinanaterana sakafo izarana sakafo anaterana virus anaterana anaovana vaksiny ampidirana virus aretina vaovao ny antony mba amoronana fanafody vaovao ampidirana volany amin'ny laboratoire pharmaceutique mampiditra vola indray ao amin'ny pharmacie dorana ny ala mba andehanany rehetrarehetra andeha ho any amin'ny pharmacie andeha hividy fanafody fa tsy mampiasa médecine traditionnelle intsony satria zany a mora ary mandaitra tsara tsy manimba tao fa fanafody vidinany amin'ny pharmacie marary ny andohanao a mihinana fanafody ianao sitrana ny andohanao marary kibo anao hoanao fanafody areti-kibo a marary vavony ianao mihinana fanafody aretim-bavony ianao marary foie anao zavatra mora angy zany zavatra tsy sarotra akory ny mandinika an'izany re olona fa tsy de hoe rehefa vahiny rehefa vazaha le rehefa hoe aty andafy le izy de tena mivoatra be de tsara daholo ny rehetrarehetra non tsy mety ohatran'izay fomba fijery azy ireo zavatra rehetrarehetra reo natao fanahinina resaka vola ary inona moa ny antony azakazana amin'ny resaka vola rehefa tonga ny daholo ny olona rehetrarehetra mahavoangona vola be foanana ny vola rehefa voafoana ny vola ampidirana puce eo anatin'ny hoditra anao zay tsy manana puce ailika tsy anisany olona tamin'ny fiaraka amin'izy ireo izay manana puce eo anatiny miaraka amin'le chiffre tri 6 tri 5 tri 9 tamin'izao fotoana zao tamin'iny taona lasa iny tri 6 tri 9 mivadibadika zay ny asa tamin'iny amin'ity taona ty indray izy okatsika fantatra tsara fa tsy lay 666 foana angely zany angely subliminal ao anatiny inony atao mivaingana inony atao mibaribary ao an-tsaina de raha vao hoe mahita numéro tri 1 tri 2 de non tsy satanika ty fa normal be ty non raha vao tri de mitovy daholo amin'ity taona ty izy tri 5 indray ny chiffre ampiasain'izy ireo amin'ity taona ty 5 mbola ho lazaiko zay amin'ny taona olazaiko zay amin'ny vidéo manaraka fa tsy amin'ny taona manaraka amin'ny taona manaraka zay tsy fantatro na mbola afaka hiteny eto am'izay na ahoana de aleo amin'ny vidéo manaraka izy ho resana fa tsy amin'ny taona manaraka amin'ity izy chiffre impair indray no ampiasain'izy ireo amin'ity taona ty zany hoe tri 5 tri 3 dia zay indray zany ny androany dia mino fa nazavazava tsara dia manaraka indray dia ohatry izy koa tokotsika resaka hafa indray no resaina manaraka fa zay aloha ny androany dia ialako tsiny ihany zay tsy afaka miditra intsony fa feno ny invitation tsy afaka mandray intsony dia any amin'ny page no mifanena dia zay zany dia nino hafa nazavazava tsara izy zay dia monamonaina loatra atsika tamin'ny le vidéo tandroany zay zany ny antony tena les dates 14/5/1948 si les dates 14/5/2020 rombiny fitopolo taona ny antony zany nanovana izany daty zany sy ny antony ny safidianana izy amin'ny daty zany mametraka ny veloma mandra-piona dia manome fotoananao indray amin'ny manaraka azadino miabone azadino manao partage azadino ihany koa manao commentaire manome fotoananao amin'ny manaraka indray veloma daholo